Miala tsiny fa mbola misy hitanareo teo ny fitaovana satria tena tsy afaka mihetsika mihitsy mba mieritreritra hoe latsinainy any mba repo ny tena juska hatramin'ny hoe tsika miresaka zao mbola avy mivory amina zavatra hafa sy ny karazana. Bon, tsy atao hitarainana neto fa salama, akory aby tsika, fary manonona mbola tsara, akory anao monsieur Terry Rawelia, akory aby tsika ato amin'ny YouTube a, fotoana fanomezana na de tarara ialana tsiny tokyo, akory nga likiliko zany, salama va, ao. Ka androany tsika de resaka ny mbola resaka manodidina ny tolona zay miseho sy ny zavatra miseho amin'ny ankapobeny rehetrarehetra zany no zavatra resahantsika. Bon, misy ihany koa moa teo zany ohatrany hoe dossier X miresaka Marc Ravalomanana, Rajoy Norimapianina ary Andriamatoa Andry Rajoelina. Zao le izy a, ny politika dia tsy natao ho an'ny olona tsy manana etika. Ny politika avoleta zany no teneniko a. Ny politika avoleta dia tsy natao ho an'ny olona tsy manana etika. Za zao miresaka tsara amin'ny Andriamatoa i Rajoy Norimapianina. Ary miresaka tsara amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana rehefa te hiresaka. Ka misy tombotsoam-pirenena tsy maintsy ifampiresahana. Miresaka tsara amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ihany koa rehefa tombotsoa ambonin'ny firenena no resahana. Fa ny politika malagasy tompoko, ary zay no tsy hanaovako ny politika malagasy io satria zay mahatonga anahy miteny foana hoe mijanona ako ho mpanao gazety. Satria ny mpanao politika malagasy dia tena lazaiko anareo fa non seulement zareo tsy mahay politika, fa en plus tsisy respect-ana valeur. Ary rehefa ianao no tsy manana ny mirespektehana correspondance privé zay, indrindraindrindra hoe fifanakalozana arak'hevitra, zany hoe tena miteny aminareo fa raha ohatra fotsiny zany hoe sanatry sanatria tsy manana etika. Aleo hito ny miakaty amiko tompo fa eny daholo le feonareo. Merci beaucoup ny tsy manana, tsy mirespektehana zany atao hoe etika zany no tenako a, ka avoakako ny échange amiresaka hoe tombotsoa ambony ny firenena. Tombotsoa ambony ny firenena ho aho. De ngambany be ny hybridana ary be ny hatsarin-tena ho afa-baraka. Fa zany amin'ny politika avoleta na politika fahendrena fotsiny de tsy azo atao zany. Androany metimety le izy fa rapitso tsy atokisan'ny olona ntsony ianao. Sa en effet latent ho an'ny olona tsisy état d'âme, sans scrupule, sans vergogne, sans respect des valeurs, sans aucun respect des valeurs.
dia mamoaka zavatra ohatr'izany. Ça peut nuire, c'est vrai. Hoe tena afa-baraka ohatra ry za moa mbola tsy namaky fa on vient de me dire hoe namoaka an'izao ihany namoaka an'izao ihany. De hoy za hoe raha olona tsisy saina zany ka raha za kony hoe mamoaka mety ho bomba be kony ary mety ho dynamite grave noho izany. Miady de an-tranonao daholo nareo mianakavy. Fa tsy fanao zany. Ny olona endry, ny olona manam-panahy, ny olona mahay politika tsy manao an'izany. De eo zany nahitanao hoe le politika malagasy politika vorotsiloza. De io zany de hoe isabotena an'le 25 fotsiny de discréditena zany le hoe reto le lohany zany hoe Marc Ravalomanana na Hery Rajaonarimampianina. Mbola mipetraka aloha ny fanontaniana hoe ahoana no authenticité an'izany dossier zany. Ahoana ny niaingan'izany processus zany na genèse zany. Genèse zany. Fa raha ohatra hoe admettons marina le izy, sanatria marina hoe authentique le dossier, de tena miteny aminareo fa tsy fanao zany. Tsy fanao zany. Anjaran'ny Fleury Rakotomalala no mamoaka ny zavatra ohatran'izany hoe amin'ny mampanao gazety azy. Fa ny mpanao politika mal placé hamoaka zavatra ohatran'izany satria ny antony de zao ianao sady juge ny parti fa maninona an'izao zany vao avoakanao. C'est vraiment l'objectif et c'est une intention de nuire. Raha journaliste mamoaka an'ilay c'est pour informer. Fa ity c'est pour nuire. Eo zany nahitanao sy atsapahanao hoe efa misy le paniky abord. Efa misy paniky abord zany any amin'ny camp hafa. Any amin'ny camp mamoaka an'io hoe ty balabala tena bala enjana be ty bala avoakantsika ty. Nefa za miteny anao, aleo le famatorana amin'le fanaovana politika anana effet pervers zay. Zany hoe ianao mieritreritra hoe ty ny valin'io fa zavatra fa ny valiny. Zavatra fa ny valiny. Ianao mieritreritra hoe valin'io lasa be tapoka ary ny grave ary ze Gen Z. C'est un signe de panique. Satria tsy afaka hamoaka an'io zany olona zany namoaka an'izany raha tsy nahazo baiko ary dossier avy any am-pelantanany filoham-pirenena no tonga any am-pelantanany olona io. Hoe andraso aloha za andeha mihitsy ary vao avoakanao io. C'est maladroit. C'est vraiment maladroit. De zany fomba samborana ny Baba sy Clémence de efa hita hoe misy distorsion, misy disconvenance ao anatin'ny zandary ao, misy tsy manaiky hoe zay tsy hanatanteraka an'izany de lasa manao tenue civile de manakaraha mampiasa gros bras. Efa tsy mandeha intsony zany lefa le fibaikoana. Tonga ary amin'ny fitsarana zay kosa sarotra aminay hoe zay no maha-seule farany eto. Aloha arahana ny tenin'ny Fleury Rakotomalala hoe contrôle judiciaire. Fa aza mampiditra olona MD zany satria hivadika zavatra hafa eo.
Mandramanina rehefa hoe tena hita fa mafy le pression ry mpitsara malala havako. Contrôle judiciaire. Fa io raha vokadrainareo eo reo olonao ahitan'ozonareo. Saotranareo mpitsara alohany am'izay ary teny isaorana ary aza manaiky tsony ho baikibaikon'ny olona zany. Fa plus nareo mandany zao fotoana zao, plus nareo lasa héros. Satria tonga de mivahoaka tonga de milahatra aoriananareo ary zay no madiso an'le stratégie navoaka napitehana ny Marc Ravalomanana sy Edward Rajaonarimampianina. Tsy fantako aloha zay voasoratra ao fa ialako tsiny tompoko an'ireo zay voasoratra ao satria tsy ireo nitarika ny tolona fa cette fois-ci ny vahoaka mihitsy no mitady hoe efa antenenina tratra tady olona Jojo Pile vahoaka. Poitra tapoka avany ny Jojo Pile mety ho mpitsara, mety ho tsy fantatra noho ny fahatezerana. Sogorongo zany ohatran'ny Nepal. Eo nareo ny diso aritan'ny olona fa hoe karakara fa mivoraka. C'est un signe de panique. Vous êtes en train de paniquer.